toy ny fanampina zany a amin'izao fidiran'ny mpianatra izao a teny amin'ny teny amin'ny boriboritany fahadimy fokotany 7 dia nizara fitaovam-pianarana maimaimpoana izahay ho an'ny olona tena sahirana. Dia nanarak'izay a teny ambony mirary a dia nivarotra fitaovam-pianarana tamin'ny vidiny mirary dia mirary izahay. Ary ankehitriny a dia tonga eto Ambohipelo izay a eto amin'ny orphelinat Saint-Paul zany. Misy nireto ankizy ireto izay hafa mihitsy satria tena mahay mozika, violon tokoa izy ireto, tsy mitovy amin'ny rehetrarehetra ka eto a dia manao antsoavo sady a fa mendriky no ampiana tokoa izy ireto a satria tena manan-talenta tokoa. Dia tonga teto izay a dia mitondra izay mba voatsirambiny tananay dia mitondra kahie izay a, mitondra fitaovam-pianarana isan-karazany trousse a, misy ny stylo rehetra sy ny gomme rapporteur rehetrarehetra. Tsy adina ihany koa ny mitondra ny vary a dia mitondra lamba sy kiraro ho an'izy ireo ihany koa izahay. Izy ireo tokoa moa ilay hoe kolokolo dimby vary a sisy lofo dimby miala ka tsy azo atao kely tsy mba manindry.